Any ravakasika tompoko. Andriamanitra raha inay masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izahay dia raha inay anaranao fa ianao lehibe indrindra. Ianao jery izay mbola namanay ny andalana any Jesosy. Mba ho tonga soamasara izay nasainao ity ananao an'ity. Ary nizaniza miaino sy manatrika izao fotoana izao dia handray avy aminao. Vaoko izay fitaovana fosiny ihany. Misaotra Jesosy. Amen. Eny tompoko. Asiana sikisiki kely aloha arany. Halleluja. Rariny dia rarintsika raha mifaly satria fitiavan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Misy tantara kely tamin'ny fahatanorako rehefa manao vakansy zay zany miakatra Antananarivo dia miaraka amin'ny cousin Zotran dia ray sambre dia mifanao kilalao hoe zao inona lesy ny tena tiany lahy zao dia samby adalana tôbila moa sy maneno Zotran dia ny anahy lesy tamin'izany mbola nilaza le ZX any anao kosa era-12 ny tena tiako tena saron'izay androany papasivin'izay hoe ny anao ny era-12 ny tena tiako tamin'izany zany le era-12 Taurus dia zay no anjara teny omesika ny men'Andriamanitra asika androany dia Romain 12 era-12 Alléluia. Romain toko 12 andiny 12 zay efa alansika senjery foana fa hotadidy foana zay rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainasika hoe aiza le era-12 Taurus le pandery dia zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ato zany ny tompo dia mibaiko misy hoe mifalia. Halleluja. Io zany sy mba hoe devoir omena mifaly. Inona moa nitadiavisika amin'ity tany ity? Tsy sarilo zany mifaly zany hoe fa androany dia zay zany ny vérité eto hoe mifalia fa maintenant c'est action ohatrany hitatyrina action ahoana zany ny ataosika amin'izany mifaly zany fa manino sika ny mifaly sika dia tena ny angaran'Andriamanitra. Zay zany mety hoe mafy be zany fiteniko zany fa ny angaran'Andriamanitra sika amin'ity ministère ity ny amin'ity assemblée ity fa efa dimension hafa misy no hitonan'Andriamanitra sika zany. Mety hoe sy mameno Stade de France sika zao fa misy zavatra efa préparen'Andriamanitra goavana be ho ataony amin'ity assemblée ity. Zany zany miendrika ny fifaliana zany tehaka ao an'Andriamanitra rany fa tena lehibe ny zavatra ataon'Andriamanitra. Raha jerevasika fotsiny ovinsika no nanomboka hatramin'izao fa le tena hoe angaran'Andriamanitra sika satria na mpanompo na ry bisopy be dia be zavatra atao be dia be andraikitra fa ny tompo hoe mandeha anao lasa amin'izay anao makany Frantsa fa misy zavatra sokafako ngeda be any dia lasa foana presque isaky ny 2 mois dia tonga sy efa 4 fois zay 5 fois isaky ny mandeha dia misy révélation hafa misy dingana hafa misy arany sy ekeno tenenana Madagasikara fa tonga aty vao tenenina zay le anjarasika farany teo zany zany fitiavan'Andriamanitra zany ary rehefa mialolalina sady Andriamanitra satria izy zavatra mampikorotana ny tontolo zao andalo eto na tiatsika na sy tiatsika andalo io zany eto anifany Andriamanitra efa naniraka hoe tenenina zanako any fa aza matahotra fa momba an'zareo dia tokony mifandray sika amin'izany tokony mifandray sika amin'izany ahoana no tokosokona falasika amin'izany efa Andriamanitra sady no manao taony totrany tamin'ny andron'ny Jakoba fanotronona nge zany tamin'ny andron'ny Abrahama Andriamanitra milolalana amin'ny Farao any tandre mikitikidika an'io fa vadiny le akamako zay io
sy mikitika sarava dia navoaka fosiny ohatrany koa tamiany zao koa hoe tandremy ry izy moa ty rafozany ty labana kary labana velao izy andeha hoe tena zay zao mbola ao anatin'le aradozy zay falia fa zany zany zavatra ataon'Andriamanitra tena hoe fanontronona direct ataon'Andriamanitra amin'ny fiainasika koa zany aty hoe efa tonga melosady Andriamanitra miteny hoe kalma daholy fa sisy mikarapaka zany fa be dia be zany zavatra ataon'Andriamanitra dia raha tanysainao zany dia efa tsy araka sony aiza moa zany sika zao fa dia zany zavatra mahafaly indrindra tenenin'Andriamanitra ato zany zavatra hita maso fa ny essentiel raha mandinika sika ny zavatra nataon'Andriamanitra vanomboka ny toroteny Jesosy dia le sambatra iny sambatra zay zany ny aompon'Andriamanitra ao asika ny fahasambaran'reto oloreto vao nisangana tamin'ny maty indray Jesosy dia fiadanana zay zany sitrapola asika fifaliana koa zany saona halleloia zany zavatra zany ny aompon'Andriamanitra ao asika zany zany fiadanana zany ina ny azakazana eraky ny foazana mary zay ona sy teny mafy fa ny ana ny asa koatra sy dia tena mafy be ohatr'izany fa iazakazana vo maraina mandraparivo ny andro ny amin'ity tany ity makaresy makary hitady an'izany rehetrarehetra zany nefany efa natao tao amin'i Jesosy daholo zany tao amin'i Jesosy efa nentin' Jesosy zany inona moa manao couronne efa nentin' zany virus ny couronne reny efa nentin' Jesosy zany farao amin'i Jesosy sika zany coronavirus zany efa vitan'i Jesosy ny amin'izany efa nentin efa resiny teo amin'ny azo fizaliana zany courage sika efa couronne hafa indray no ataon'Andriamanitra ny ansika sararay avy fifaliana zany sa tsy fifaliana indray halleloia ekaro Jesosy zany mahatonga asika lasa mahatoky sika lasa misy zavatra petrak'Andriamanitra amin'izao assemblé zao mety hoe raha sika menakavy no lazaiko eto fa be dia be amin'sika ireo ny soron'Andriamanitra tany amin'izay toerana nizy anazy any zay nisy zavatra efa hafa misy ny ainanao zay nieritreretinao hoe efa ty kosa ny lalam-piainako fa ny sotomin'Andriamanitra avy any sika sararay avy nataony atao anatin'ity assemblé ty satria misy zavatra lehibe ataon'Andriamanitra mampahiranareo fa Andriamanitra tsy mamitaka zany efa tonga zay fotoana zay dia gaga sika dre izy rovavolombelona daholo hoe zany fiainako taloha dia efa nihevitra nefa ho zavatra aika ty Andriamanitra ty manana lalana hafa zay tena sy takatry ny saina hitondrany asika fifaliana zany sa sy fifaliana efaly sika sotra Jesosy fa zany fitiavanao anay zany mampiteraka le fanantenanao anatinay fa zay profesia efa nateneninao teto amin'ity fiangonana ity koa tonga dia Eropa misy Jesosy tonga dia hoe France Jesosy halleloia zany zavatra zany tiako hiteny anareo manentana anareo hoe miomana zany sika miomana sika fanao zava-dehibe Andriamanitra mety zao mikorotana ny tany rehetra ohatra mampasarona tamin'ny andro ny Petera taloha lasa nialoko Petera sisa no zay nialoko Petera dia zay manana le aloko dia sitrany avansena amorain'Andriamanitra zany zao koa tonga dia korotanin'Andriamanitra misy ny zao tontolo zao isehony zanak'Andriamanitra dia izaho sainao zany anisan'izay anehoan'Andriamanitra mivona fifaliana zany sa sy fifaliana sotra Jesosy ho tsara raha masery tamin'ny testamenta taloha torina asika hoe nisy ny fanotrona tamin'ny androny Jakoba vo nitorina asika tamin'ny atoandro zany tamin'ny maly hoe nanehoan'Andriamanitra zava-dehibe reny olona eny i Abrahama iry Daniela tsy ohatr'izany hoe liona ramaka be ny dia sy saninana ohatr'izany zany misy zavatra ngeda be zay nataon'Andriamanitra tamin'ireny
nefa tamin'izany fanamasina mbola sy tany anatin'ireny olona ireny zany fa sika zao ary anasika misy zany le izy ara-pahasahivin'ny mpanompon'Andriamanitra sika foana zany rehefa mitondra izy hoe ao anasika misy zavatra ngeda be zay hoe apetraka Andriamanitra ary zany no nanangonina asika amin'izao assemblée zao satria ho asehon'Andriamanitra amin'izay zany ho hitany izao tontolo zao tonga dia izao tontolo zao misy fa io zany départ France sy Europe fa io zany tonga dia Andriamanitra zany manao an'io hoe sika miomana zany sika sy ametrana dia kely fosiny arany fa avela Andriamanitra anao ny zavatra rehetra fifaliana koa zany sa sy fifaliana miareta ozy ao amin'ny fahoriana inona moa ny aretanao raha tena tsara fiavahana amin'i Jesosy sika dia le tenin'Andriamanitra ifikirana araka ny teneniny taty teo ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao misy hoe Jesosy efa naresy izao tontolo zao eto amin'izao tontolo zao zany ataonareo fahoriana fa tadidio za efa naresy izao tontolo zao fifaliana koa zany sy tokony ho fifaliana alleluia zalahy Jesosy tena sotranao Jesosy ny olona mikarapaka be daholo dia ozy ny tompo hoe misahara kalma fosiny kalma dikan'izany ange izy anao zavatra fa ianao zany ohatrany ianao le mampifalifaly vady ohatrany ndana la laisse amin'ny canapé laisse-moi faire ohatrany zany asena galabony ery amin'ny canapé anao zany fa eo namboarako anazy ohatr'izany zany ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainasika zany fampanantenana men'Andriamanitra amin'le torosy daholo zany fa so dia fa sy virus le izy hoe fa le era-12 zany le tenenina amin'le torosy teo dia reny zany mety hoe asena miaritra sika misy zavatra iretana fa formation zany reny formation zany reny somary miaritra kely reny miaritra kely dia tafa ozy izy fa miaritra kely sika fa sy maintsy hosokafan'Andriamanitra zany zavatra rehetra fa isika ara no falindrindra rehefa eo dia mila maharitra persevere ainareo iny sara mahareta ozy mahareta amin'ny fivavahana anisan'ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra sika koa ny parler en langue anisan'ny manampy sika be koa zany ny amin'ny fivavahana tsy misahatra na mianga par silence amin'izay misy asika any sika dia parler en langue ianao amin'ny fotoana rehetra fa ianao indray raha nigaga hoe ahoana ary moa zany zavatra iainako zany satria misy zavatra hafa misy tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainasika fifaliana zany sa sy fifaliana era 12 sa sy era 12 tsara misy sotra Jesosy tena sy hitanay zay tenenina Jesosy satria tena tianao izahay tena buffet à volonté tena miopapana mihitsy ny ataonao anay Jesosy satria tianao izahay lasinainy talata rabila kamisy zoma sabosy lahady Jesosy isakariva Jesosy tena arenana tobatobaka ao mihitsy ny amin'ny fiainam-pananay satria anao zavatra ianao sotra Jesosy makasitraka Jesosy ny fitohizan'izay fotoana rehetra dia apetraka fenampelantananao izy firavoravo-panahy say azavaina ny anatina ihany satria ianao no mahay manome izany ary rehefa nasenao ny aina anay sirairay avy zany fifaliana avy any aminao izany dia ako tanteraka ny fiainanay sirairay avy izany dia raha iny anaranao sotra Jesosy halleluia amen